Classe tomboko vavy ankasitraina ny safidinao tsy miala amin'ny fahitalavitry MBS amin'izao matinaly izao. Zoma fahavalo ny volana Febroary taona 2022. Tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao asaiko ampanajana anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Vaovao mahakasiky ny zavanisy eo anivon'ny fiarahamonina no andesintsika magnabiagna ity fotoana niany ity. Niany tokoa moa zany no daty izay voatondrona natanterahana an'ilay fotoam-bavaka fiaraha-mivavaka ho fitondragna am-bavaka ny zavamisy eny amin'ny faritra manodidina ny ampamarinana jiaby iny. Teo ihany koa moa taoriana ny zavaniseho tamin'ny ty fiandohana ity taona ity dia niloza momba ny fiotsahana vato sy tany teny amin'ny faritra tsy mialonjafy sy teny ampamarinana iny. Fianakaviana marobe no anisany tonga niara-ny ombombavaka sy ny fanotrina nandritra ny fivavahana izay notanterahana tao amin'ny ekara Masinda Josefa eny Mahamasina tamin'ity andro niany ity. Anisany nitondra sosokevitra tamin'izany fanatanterahana ny fivavahana izany moa ny solombavambahoaka voafidy tao agnatin'ny boriboritany fahaefatra. Nanome alalana ara-dalàna ihany koa ny tompon'andraikitra voalohany eo anivon'izany ekara Saint Joseph Mahamasina izany. Hoarantsika ny akon'izay tateriny Edena Elia. Ankoatra ny famoizana ny ain'olona ampolony maro izay tena nampitanondrika ireo fianakaviana, dia mila fampaherezana sy fitondrana ambavaka ihany koa ny hoavin'ireo ny herendoza toy ny asa fiveloman'izy ireo, ny trano ipetrahana satria tsy maintsy miala amin'ny toerana izay efa nahitan-doza io ireo mponina eny amin'ny manodidina. Araka ny fantatsika tokoa dia maro ny fitadiavan'ireo vahoaka eny ambony eny. Ary mety mieritreritra moa tsy fitondram-panjakana fa hoe fonenana fotsiny ihany. Fa ny karazan'olona eny dia mpiasa ministera, misy mpiasa finance ao, misy mpiasan'ny présidence ao, misy manana orinasa ao, misy mampanofa trano ao, misy mpanao kiraro ao, misy mpanjaitra ao. Zany no fanadihadiana izay nataony teny ambony teny ary zany zavatra zany dia mampalahelo hoe very anjavan-dolo hoe zany rehetrarehetra zany dia ao aiza fitadiavan'ireo olona ireo rehefa ohatra ka hoasotsika tanteraka amin'ny toerana io izy. Fa tokony jerevana akaiky ny fitondram-panjakana kosa izay mba fitadiavan'ireo olona ireo. Tokony ho jerevana izay ary tsy tokony hoajanona fotsiny amin'izao fa andraikitra ny fanjakana zany andraikitra izany ary tokony jerevana akaiky. Fiarahana miombombavaka, fisaorana an'Andriamanitra noho ny zava-drehetra ary fifankaherezana no natao androany teto amin'ny ekara Saint Joseph Mahamasina izay nokarakarainy teo anivon'ny boriboritany fahaefatra. Ireo niarambohina vokatry ny fiotsahan'ny tany sy ny vato teny amin'ny faritra ampahamarinana iny no nifanotrina teto androany ary nisy ihany koa ny fiainona ny etaetan'izy ireo amin'ny vahaolana tokony horaisina manoloana iny voina iny. Nisy ny fidinana ifotony izay notanterahany avy eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo tamin'ity andro niany ity. Fidinana ifotony izay nifototra tamin'ny fanadiovana ny teny amin'ny manodidina ny Mahamasina teny. Anisany nanatrika an'izany fotoagna izany moa ny lehiben'ny boriboritany fahaefatra niaraka tamin'ny lefitra voalohany ny ben'ny tanàna. Fanadihadiagna tateriny Germaine Menjanahary, Mathieu Prince. Taoriny ny oranikija omaly tolakandro fa fito ny volana Febroary dia tsy nikely soroka ny avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra afanidina teny ifotony nijery nanaramaso sy nandray andraikitra ihany koa mahakasika ny zavatra nitranga omaly. Raha ny fantatra dia fidinana ifotony izay nijerena sy nanaramaso ny zavamisy ity natao androany ity. Tao anatin'izany ary no nahatsapana fa ny fako izay ataony mponina ihany no mahatonga ny fahatsetsemany lakandrano ka mahatonga tsy fahafahan'ny rano mikorina araka ny tokony izy amin'ireny lakandrano ireny. Etsy ankilany dia tsy nikely soroka ny avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra indrindra fa ny mpiasa mpanatanteraka izany tamin'ny fanadiovana ireo fako antaony maro tamin'ity androany ity. Orambaratra mafy be mihitsy le mahalinina dia hoe fotoana fohy ary. Za moa maleriva ihany dia efa nidina tatia faritra nosy tia tamin'ny teo amin'ny 7 ariva teo. Hitako ireny hazo nindera reny dia efa tonga dia teo eo ihany dia efa niatso anjareo tao amin'ny sapeur pompier satria ohatra nipetraka akaikin'ny cercle franco-malagasy teto zao misy hazo
tonga dia mipahana ny mipahana trottoir misy ka voaterinidina dia miarabe ny olona vao maraina teo dia tonga dia mifampiatotra sy ny délégué en quatrième hoe mobilisena daholo zany le olona rehetrarehetra atao amin'ny arrondissement ny service technique ny service ny tsena ny personnel ny tsena zao hitanareo zao atao amin'ny natsina vao maraina koa ny camion samba fa tsy miandry an'ilay hoe planina fangalana zodira tsy maintsy alana eo aneo zay zavatra zodira sy anina rehetrarehetra miantony anaovana zany rehetrarehetra zany satria miaraka miasa amin'ny pompier koa zay rehefa voala le fako mako asorona koa le fotaka dia mila tondrahana rano satria eny akaikin'ireny reo gary reny tsy ny fako ihany mila alana fa le fotaka satria raha vao tsy alana le fotaka dia le misy ravindray ny orana andoany ariva ohatra dia entin'ny rika ao anatin'ny gary reny fotaka reny dia tsetina dia fotsika. Tsara moa ny manamarika fa na dia miezaka aza ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny fanadiovana sy ny fanatsarana ny tanàna raha tsy misy ny finiavana na ny fahatsapatena avy amin'ny tsirairay amin'ny tsy fanarinan'ny fako etseroa indrindra fa ny fanadiovana ny lakandrano tahaka itony dia mbola mitoy ihany ny zavanisy tahaka ny omaly tolakandro iny manao fanentanana araka izany ny avy ao anivo ny commune Antananarivo renivohitra mba samy hitandrana sy hijery ny tokony atao amin'izany indrindra fa amin'izay resaka fanariana fako izay. Lafiny sosialy sy ny fahasalamagna efa manomboka tsikaritra tatoato izay eto amintsika fa dia voahilikilika na misy tsy miraharaha tsy mijery loatra ireny zokiolona ireny na ireo ray aman-dreny efa antitra efa matoy moa zany no tegna ambara amin'ny izany manoloana indrindra izay fanterana izay matetika dia miaina anatin'ny tsy fahasalamagna ireny olona efa nahazoazo taona ireny nefa dia betsaka amin'izy ireo ny tsy manome antony loatra any izay amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana febroary ho avy izao izany hoe amin'ny alatsinainy dia andro maneran-tany natokana ho an'ny marary noho izay indrindra dia misy ny etsika maimaimpona izay karakaray ny ivitoerana tsy miankina iray eny Analamahitsy eny natao indrindra ho an'ireo zokiolona sy ny ray aman-dreny ireo anisan'ny lohahevitra nentina mijoro amin'izany faraika ambin'ny folo ny volana febroary izany moa dia hoe nomena maimaimpona ianao dia aoka izara sy anome maimaimpona ihany koa horantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Tafiditra ao amin'ireo karazana olona marefo eo anivon'ny fiarahamonina ny zokiolona araka ny toe-javatra misy eto Madagasikara. Tsy mba misy mpijery loatra na dia eo aza ny fahanterana izay misy eo aminy. Ireny zokiolona ireny anefa dia ray aman-dreny, zoky, avana, nahitana masoandro, nafoy fotoana sy vola mankarena ary fitiavana ho an'ny zanany. Ny lofo sy ny aritra tamin'ny fanatafitanany zanany avy, saingy matetika dia adin'ny tanora zandry zanaka ny mamaly babena azy reny na dia amin'ny zavatra heverina ho kely sy bitika indrindra aza. Isan'ireny ny fahasalamana. Misy ny aretina izay matetika pahazo ireo efa nahazo azo taona. Isan'izany ny aretin'ny voa, ny olany tosi-dra sy ny tahany siramamy amin'ny vatana ary ny aretin'ny prostate ho an'ny lehilahy. Azo lazaina fa sarotra ny manao fitiliana ho an'ireo karazana aretina ireo izay tsy takatry ny fahefa mividiny saram-babe-bahoaka. Amin'ny alatsinainy faraika ambin'ny folo ny volana febroary ho avy izao no natokana ho andro maneran-tany ho an'ny marary. Samy manana ny fomba hanamariana izany ireo ivitoeram-pitsaboana maro isan-karazany. Hiavaka ny fanamariana an'io andro io ho an'ny centre médical Maristela etsy Analamahitsy satria dia omeny tombony manokana ireo olona marary mihoatra ny 80 taona izay tonga mitsabo tena eny an-toerana amin'ny fizahana maimaimpona sy fitiliana maimaimpona amin'ny alalan'ny milina isan-karazany natokana ho amin'ny izany. Aharitra 2 herinandro ny etsika eny amin'ity ivitoerana Maristela ity araka ny fanazavan'ny médecin chef Dr Feziny Serafine Fernand. Manao ny anay foana koa zany zahay isan-taona dia ireo rehetra izay mitondra ny ray aman-dreniny aty zany ka manomboka 80 taona miakatra le ray aman-dreny dia raisinay maimaimpona ny fizaham-pahasalamany dia ny analizy vitsivitsy toy ny fijerena ny tansiramamy, fijerena ny fahasalamany fony reo amin'ny ECG, fijerena ny fahasalamany voa, ny échographie rénale tena afantarana ny voa raha efa
tena ratsy izy ka tokony tena karakaraina manokana na koa mbola tsara. De indrindrandrindra ho an'ny reo olona efa nahazo taona lehilahy amin'ny resaka prostate. Nasongadiny ity pitsabo ity ihany fa ilaina ny famaliana babena ny iray aman-dreny ka amin'ny alalan'izay kely eo am-pelantanana no hanaovana izany fa tsy miandry ny anana ny ampy vao hitondra fanampiana ho an'ny hafa. Izany raha teo no mitondra ho amin'ny fampandrosoana. Fa ny andro ny 12 ny volana Febroary io dia andro ny marary rehetra maneran-tany fa tsy natokana ho an'ny zokiolona irery ihany. Betsaka ny olana sedraina rehefa marary eto Madagasikara satria tsy ampy ny hoenti-manana. Matetika ihany koa dia tsy misy mpijery ny olona rehefa ao anatin'ny aretina. Tsy tazana eny amin'ny fiarahamonina intsony ilay sotoavina raketiny ohabolana manao hoe izay marary andrianina. Fa tany Toamasina ny rifidrefitra ny basy tao amin'ny fonjany Ambalatavoangy ao Toamasina tamin'ny omaly matonaly. Ny antony moa dia vokatry ny fahamafisan-doha sy ny tsy fanarahan-dalàna izay nataon'ireo sinoa 520 lahy. Ireto sinoa ireto izay tompon'antoka tamin'ny fanondranana bolabolana andramena antsokosoko tamin'ny alalan'ny samby filahinina nanomboka tamin'ny taona 2012 ka hatramin'ny taona 2012 lasa teo. Mitatra ny fanadihadiana Nory Fitiavana Malala-Tsaroana Mathieu Prince. Nampitolagaga andreo-ponina mandidina ny fonjam-Ambalatavoangy Toamasina omaly ny fipohan'ilay basy tao an-toerana. Fanapohana basy nataony teo anivon'ny mpiandro fonja nipetraka araka izany ny ahiahandreo-ponina ny amin'ny mety fisiningadra nandositra. Itsankilana nefa tsy izay ny zava-nitranga fa vokatry ny fisindreo sinoa miisa 520 nahiditra amponjavonjy maika tao Ambalatavoangy nanomboka ny alarobia lasa teo no antony. Izy ireo izay tsy nentina naraka ny fitsipika sy ny lalàna mifehy amin'ny mahavaao fonja azy. Voaterina napoakany basy avy hatrany ireo mpandrarahany fonja. Antony hafa ihany koa ny fahatarany ny fanateram-bary raha ny voalaza ho an'ireto sinoa ireto ka nitarika tamin'ny fikomiana sy ny fanakorontanana ny fonja izay nataon'izy ireo. Noho izao fanakorontanana sy fikomiana nataon'ireto andian-tsinoa miisa 520 ireto mangataka faran'izay aingana mpandrarahany fonja Ambalatavoangy Toamasina ny amondrana andreo sinoa ireo aty andrenivohitra eny amin'ny fonjabe ny Tsiafa. Raha tsy aivina, efa nanomboka ny 2 Janoary 2012 no nivezivezy taty amin'ny faridranomasiny Madagasikara ity sambo filahinina ity fa niova anarana fotsiny. Tamin'io daty io no efa nanondrana bolabolana andramena maromaro io sambo io saingy tsy tratra izany. Ny 12 Desambra 2012 indray dia niverina ny aodiody taty amin'ny faridranomasiny Cap Masoala ity farany ary tratra ny 20 Desambra 2012. Eo amin'izay sehatry ny tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia olo 4 indray no nisy nangala ankeriny tao Tsaratanàna tamin'ny marandray teo. Raha tsy ahifina moa dia ity no tranga faharoa na fakana ankeriny izay nitranga tany antoerana tamin'ity taona ity. Mbola tsy misy aloha hatreto ny lelavola izay takiny ireto mpaka ankeriny ireto. Fantatra kosa fa efa mandray fepetra mba afahana misambotra n'ireo mpangala ankeriny izany ny zandarmaria any antoerana. Horantsika ny fanadihadiana. Nitranganina asafakana ankeriny indray ny tao amin'ny commune Renivohitra Tsaratanàna androany maraina tokony tamin'ny rora sy sasany. Raha ny vaovao izay voaray teo anivon'ny zandarmeria pirenena etsy amin'ny Toby Ratsimandrava dia paka ankeriny miisa 20 no naka olona miisa 5 tao anatina tokantrano miisa 3. Mizotra mianatsimo ny dian'ireto paka ankeriny ireto raha ny fanazavana hatrany etsy andaniny dia mbola tsy mazava kosa ny vola izay takiny izy ireo. Mikasika ny raha fakana ankeriny dia nahinona tranga iray hafa indray zany tany Tsaratanàna teo Tsaratanàna Renivohitra mihitsy zany anio fa 9 ny volana Febroary 2012. Tokony tamin'iray ora sasany maraina no nitrangana izy io ka raha ny andro Vaovao izay azo farany zany dia manodidina ny 20 lahy teo zany no ndrongo basy no naka olona tamina trano telo izy ireo. Olona 5 moa no metin'izy ireo saingy navotsiny ny olona iray na votsitra satria mbola tsy azo tsara ilay vaovao tamin'ny rehefa teo am-piangana ka olona 4 zany no tena lasan'izy ireo any. Mbola tsy nisy aloha hatreto ny hoe vola otsinana no ilain'ireo olona ireo
saingy ilay zany kosa efa mizotra ny anatsimo zany a ny dian'izy ireo ka efa nisy ny fepetra zany fandraisana raikitra ny raisy ny mpitandro filaminana any antoerana izay nanaradi any amin'io le lalana ny zoran'ireo jola reo efa voalaza ihany koa zany a ny toby manodidina rehetra mba ijery an'izay kizo azo anaovana ny fanakanan-dalana fa mbola tsy misy aloha ny mikasika ny vaovao azo amin'io fanarahandy io atreto ny azo mariana ihany koa zany amin'ny olona efatra eo dia vehivavy ny roa ary ny chef zako moa zany a ao amin'ny tsara tanàna ny anankiray. Mbola barainy kosa atreto ny fifandraisan'ity tranga ity tamin'ny tranga fakanan-keriny izay niseho teo aloha. Izany hoe ilay fakanan-keriny ny rasazim-panampy tao amin'ny commune tsara tanàna ny volana lasa teo iny. Treto zany mbola tsy misy mihitsy zany ny afatarana ny hoe tarikiza na tarikiza reo manao an'io fakanan-keriny io fa raha le ohatra aloha le tranga farany zany hoe raha tsika tenena zany lay mpitsabo-panampy a dia efa isany anakiroa zany isan'ny atodonikotrika efa tratra tamin'izy iny ka misy anefa araka le tenentsika hoe mbola naman'ireo le atodonikotrika ireo a izay eo mpanaovana ny ankety ny zandary any toerana amin'izao dia mbola misy anankiray naman'izy ireo moa zany ilay antsoina hoe delila ka ina mafy zany hoe io delila io a no mbola manao an'io zavatra io amin'izao sy mitarikany mizara moa zany a ny tsy mba afaingana an'izay le fanarahandy izay a sy ny mba hitandrovana ny ain'le fakale olona nananakerindreo ka tsy misy resaka zany a tokony atao mihitsy zany ampitany filaminana sy ny fianakaviana izay feran'ireo le jola reo. Manao antsoavo atrano moa ny avy eo anivony zandarmeri-pirenena amin'ny fanomezam-baovao sy ny fampizarana izany mba ahafahana mitandro ny fahalemana eto amin'ny firenena satria tsy vitan'izy ireo samy irery ny fitandrona izany raha tsy misy ny fanomezana ny vaovao tena maripotitra. Fa mahatsapa ireo tanora vitsivitsy izay mivondrona anatin'ny fikambanana monina sy mandranto fianarana any ivelany fa miamtsolopolopo ny fihavanana sy ny maha iray tsy mivaky ny malagasy noho ny antony maro toy ny fitiavam-bola eo ihany koa ny firehana sy ny antoko politika tsy mitovy izay misy eto Madagasikara tagnatin'ny fotoana vitsivitsy izay andraikitra tandrify azy araka izany ny fikambanana MWR amin'ny alalan'ny hetsika izara izay karakarain'izy ireo amin'ny sabotsy heriny amaray izany hoe amin'ny 20 ny volana Febroary ho avy izao manomboka amin'ny 1 ora mantsana eo anoloan'ny lapan-tanàna ny Antananarivo hetsika moa izay anasan'izy ireo ny olo jiaby izay mahatsapa n'izany tsy fisian'ny fifankatiavana sy ny firaisan-kina izany intsony eto Madagasikara. Horantsika ny andindin'izay amin'ny sariny Manora Andriamalala. Tsapa tato agnatin'ny taona vitsivitsy izay fa tsy hita taratra intsony na eto Madagasikara na any ivelany ilay soatoavina nampiavaka ny malagasy amin'ny firenena jiaby eran'izao tontolo izao dia ny fihavanana. Na dia misy aza ary raha mahita ireo tanora ny vilalana na nadino sy nanosiosy izany fihavanana malagasy izany, misy kosa ireo mahatsapa fa ilaina ny mamerina amin'ny laony ny firaisan-kina sy ny fihavanana eto Madagasikara. Isy araka izany ny hetsika izay karakarainy ny fikambanana MWR na ny Madagascar Will Rise amin'ny sabotsy 20 ny volana Febroary ho avy izao. Hetsika izay natao indrindra mba hanentanana ny malagasy jiaby hiara-isalahy amin'ny famerenana ny fihavanana sy ny firaisan-kina. Etsy anoloan'ny lapan'ny tanàna no ifamtaona ny rehetra amin'ny hoandro ny sabotsy io ho famerenana indray ny soatoavina izay nososen'ny fijery tsy mitovy sy ny firehana samihafa. Izara Love zany amin'ny 16 février amin'ny parvis de l'hôtel de ville manomboka amin'ny 1 dia Izara Love ohatran'ilay titre ihany izara fitiavana dia nitanjona amin'io tena hoe ampitan'ny afatra amin'ny tanora malagasy rehetrarehetra izay tonga eo hoe andao isika hiverina hifankatia amin'izay fampitantana amerina ny fihavanana eto Madagasikara satria izany no ahafantaran'ny olona eran'izao tontolo izao atsika na ahafantarantsika taloha fa izao efa niova ilay
izy dia tianay averina ilay izy dia ary tianay koa zara tsara kokoa dia amin'io andro io ny angatanay amin'ny olona rehetrarehetra izay ho tonga tsisy paiement tsisy prix d'entrée fa juste manome don na akanjo na tsy haiko ana scolarité dia ilay izy omena ihany ankizy madinika ankizy mahantra ny olona rehetrarehetra izay mety ampinay amin'ny alalany regny dia ho zaranay regny hikasika ny fon'ny tanora dia ampiesika ny zareo ary ampiova ny toe-tsainy hoe tsika afaka mijoro vavolombelona ny fitiavana eto Madagasikara vavolombelona ny fihavanana dia avy eo dia izara love tokoa izay manomboka ny 13h anao marche manodidina ny Analakely. Tsy voasamba no nanao hetsika ho fanampinany manodidina azy ny MWR saingy teo amin'ny sehatra hafa toy ny fampandrosoana sy ny tontolo iainana no betsaka tamin'izany. Hetsika voalohany kosa ity antsoina hoe izara love ity ary tanjon'ireto tanora ny anaparitaka izany any amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy amin'ny andiany manaraka. Fa andesiko anao anatin'ity fanadidina raiky ity lehilahy raiky izay mampandehandeha eny amin'ny bazary jiaby saika manerana ny Antananarivo eny no ahitana ny ramarolahy Joël Justin na fantatra antsika jiaby amin'ny anarana hoe Johnny Gasy. Izy moa izay miaina anatin'ny firana Andalambe no fotom-pivelomany tsy misy tsy mahafantatra anazy io raha ny mpivarotra jiaby eto Antananarivo eny amoron-dalana eny. Ny tantaran'ity lehilahy raiky ity izay mbola tena miaina tanteraka agnatiny izany nofinofy ny fahatanorana izany indray no andesina amintsika androany. Horantsika ny fanadidina eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Maro amintsika eto Antananarivo no efa mahafantatra na efa nahita ny ramarolahy Joël Justin na i Johnny Gasy izay lehilahy efa nahazo azy taona mitondra ny gitarany ary mizara ny talentany eny Andalambe eny mampifalifaly ny mpandalo sy ny mpivarotra. Pankafian'ilay mpanakanto vahiny Johnny Hallyday ny tenany ary izay hatrany ny hira mbakaloiny miaraka amin'ity gitarany rehefa asaina mivazovazo eny izy. Nanomboka ny taona 420 sy 750 Johnny Gasy no efa nanao izao firana Andalambe izao ho fitadiavam-bolany fony izy teo amin'ny 430 taonany ary mandraka ny anty tsy ary mbola nanao asa hafa ankoatra ny mikaly ny sangan'asan'ilay mpanakanto ankafiziny eny Andalambe izy. Tsy manambady amanjanaka i Johnny Gasy mbola miaina anatin'ny nofinofy ny fahatanorana tanteraka izy amin'izao fotoana toy izao ny resadresaka ny fanaovanay taminy. Ataoko zany mba azoko vola dia efa manohana atsikena le vohoaka tsy ohatran'ny taloha eo amin'ny lapa dia tonga dia manokana dia mivazo dia efa lamandy efa lany tiro efa tena atao hoe efa fanokafana moa reny tsy mahadiso dia misy mikomandy zay avy mihira. Niova ny zava-nisy ankehitriny araka ny nambarany tsy mitovy amin'ny fiainana taloha intsony hoy hatrany Johnny Gasy satria raha taloha izy mangala toerana raiky eny amin'ny sisin-dalana eny manao ny hira ary ny mpandalo sendra mahita azy no manome izay fony. Ankehitriny kosa efa sarotra ny fiainana ka tsy mihira izy raha tsy misy olona mangataka ny anaovany an'izany ary rehefa vita izay vao manome izay fony ny olona. Tsy mahazo na inona nefa indraindray. Ho an'ny mpivarotra eny amin'ny manodidina izay lalovany mitondra tsikitsiky ho azy ireo ny fandalovan'ny Johnny Gasy ka mahafaka andro indrindra rehefa sendra tsena tsy mandeha iny. Saika ahitana ny Johnny Gasy avokoa manko ny bazary jiaby eto Antananarivo renivohitra. Tant donné que je ne sais pas là, autant de phrases que dit que tu ne les attendras pas. Je sais pas, sans mon respire, sans abri, ne vois les lois. Dia iny fanadidina iny koa no nandesitsika nanakatona ny fotoagna ny fampahalalam-baovao tamin'izao matinaly izao hisorana anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amintsika jiaby indray samy mandry mifoatsika jiaby.